Diso toerany Andry Rajoelina raha hitantana ny SADC nefa tsy manaja ny fahafahana sy ny fahalalana hiteny eto Madagasikara. Lasa tsy afaka miaina ao anaty demokrasia ny vahoaka malagasy izay hiaran'ny sakatsakana tanteraka amin'izao fotoana izao, raha ny nambaran'ny filoha lefitry ny anteny mehera-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko. Tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana ny lanonana saika hametrahana samboady ny solombavambahoaka voafito tao Mahajanga Fakandro Kristian ny sabotsy 7 volana Aogositra ho avy izao. Noho ny fisian'ny fivorian'ny SADC eto Madagasikara sy ny lalao ataondreo mpiasa mpanjakana ny Mahajanga no antony anakanana izany, raha nambaran'ny tatitra voarainy avy amin'ny vonana firaisakiny. Fitandronan'ny filaminana no antony nametrahana taratasy fampahafantarana, raha nambaran'ny solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko. Eny zareo fa tsy azo atao izy io fetseketsehana na seremonia izay ataonareo io amin'ny asabotsy io, satria noho ny fivorian'ny SADC, noho ny misy koa lalao sportif izay ataon'ny ministera maromaro atao any Mahajanga. Diso toerana ingay Andry Rajoelina manao manakana an'io cérémonie officielle izay ataona io. Maninona miteny an'izany satria izy no hitantana ny SADC, fa hitako azy tsisy resaka demokrasia. Olo hitantana ny SADC tsy afaka miaina ao anatin'ny demokrasia, ary aza dinona fa ny tantara tsy fanadino. Izany ingay Andry Rajoelina izany ny tompoko olona nanonga-panjakana, olona tia korotana. Tsy fahombiazan'izao fitondran'izao dia lasa miditra amin'ny diktatera izy ireo, ho hiatrany ity solombavambahoaka ny Toliara sady filoha lefitry ny anteny mehera-pirenena ity. Tsy misy intsony ny fahalalana hiteny sy hanao hevitra ankalalana eto Madagasikara izay helika Andry Rajoelina amin'ny mpanohitra avokoa ny tsy fahombiazany rehetra amin'ny fitantanany any Madagasikara. Tondra fanjakana indray no lasa manohitra ny mpanohitra, ho hiatrany ity solombavambahoaka ity izay fa mianarina ho an'ny Madagasikara araka izany raha i Andry Rajoelina no hitantana ny SADC sy handray ny fivorian'ny SADC eto Madagasikara. Fitondrany gay Rajoelina amin'izao fotoana izao mazava ho azy vokatsy tsy fahombiazana ity fitondrana ity dia voatery zareo miditra amin'ny resaka dictature. Amiko zany demokrasia zany fa tsy misy intsony eto a Madagasikara, ary ny zava-misy dia ezahany zao fitondrana izao hailika any amin'ny mpanohitra ary ny tsy fahombiazana, ary imbetsaka no hita amin'ny famaliana ataony zareo lasa ny mpitondra ndray koa no manenjika ny mpanohitra, lasa ny mpitondra no manohitra ny mpanohitra, lasa mifamadika izany ny raharaha eto Madagasikara. Atsindra lampandroe nametsaka ny mpanohitra anakina hitsikera an'izao fitondrana zao, de lasa noho ny tsy fahombiazana zao fitondrana zao de lasa ry zareo ndray no manohitra. Ka raha iresaka demokrasia isika, non, famenarana lehibe ho atsika vahoaka malagasy raha ingay Andry Rajoelina zay tsy manana zany culture demokraty zany no hitantana ny SADC. Izy sy raha pitso ny fivoriana ho tanterahan'ny vovonana firaisakina andiniana ity lanonana ametrahana samboady ny solombavambahoaka Fakandro Kristian ao Mahajanga ity ny sabotsy 7 volana Aogositra ho avy izao. Tsika dia mandray vahiny ihany koa, vahiny izay mpanao politika nandinika ny rahapirenena. Izy dia avy amin'ny KMIC zany ny komity miaro ny sohim-bonana Andriamatoa Bruno Ramahenina. Miarabanao aloha mivahiny eto amin'ny Top Radio amin'ity fotoana ity. Miarabanareo eto amin'ny Top Radio, mankasitraka indrindra misaotra mifanasana fa dia etsika mba hiara-iady hevitra eto androany amin'izao maraindraina izao. Eny ary ataontsika ady vomangany kirija vola izy ity Andriamatoa Bruno Ramahenina. Nisy fivoaham-baovao zay nataontsika hoe tsapa-kevitra na fanavokatra na fanadihadiana zany taty Afrika. I vokatra ny fanadihadiana io zany dia milaza fa i Madagasikara nataony zany Madagasikara dia isan'ireo firenena ao anatin'le 10 voalohany eo amin'ny larana fahaenina ao zany misy any Madagasikara ao amin'le hoe pays stable, stabilité politique. Stabilité dia isan'ny ataontsika hoe fototra anankiray misy n'le fampandrosoana dia
ohatrany hoe manamarina le filazan'le amin'ny fitondrana sy ny mpanoana fitondrana zany fa ao anatin'le mety mihitsy le Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ianao mahita an'le izy, ianao matrotsika fampidirana ihany le izy. Manamarina an'izany ve nareo? Misento ianao? Tena mampisento tokoa zany resaka zany fa de iarahantsika mahita zavatra nitranga rehetra teto nandritra n'ireny 2024 ray manontolo iny hoe nanahoana ny fomba fiadin'ny fitondrana, fanampianam-bava, ny fampanginana ny olona tsy hiteny sy ny sisa rehetra. Vita fifidianana antsika tao amin'ny vita nationalement fifidianana raha de efa zay aloha ka MSI de efa iny taona no any zany zao nijoroanay. Inona moa no nahatonga an'izay de hoe misy zatra tsy zakan'ny vahoaka de ny vondronany de tafakatra tany an-dapa mihitsy tetsy nosy kely tetsy de avy amin'iny zany hoe nanehoana hevitra amin'ny fomba ara-dalàna de nijoroany le ka MSI tam'izay fotoana zay komity miarany soembonana io ka ilazitsika hoe misy stabilité eto amintsika. Tena zay aloha mahita fa hoe mety ho marina hoe tena tsy kosatria tsy misy bobasy mirarakopana eto sy ny salam zany fa misy zavatra hafa koa nefa ny tena anehoan'le olona ny tsy fahafalimpony zany eo anatrehany zay rivotra andavanandro iainany eto satria rehefa tonga le izy Bruno Ramahenina zany hoe solon-tenam-bahoaka zany zao ny parlementaire fidin'ny vantana moa zany solom-bavombahoaka ohatra de eo amin'ny anteny miram-pirenena ny lalam-panorena de manome zo mihitsy ny solom-bavombahoaka zany raha ohatra ka misy hitany amin'ny maha hoe androm-panaramaso ny mpanatanteraka azy hoe tsy mandeha amin'ny tokony ho izy arak'ilay programme atao hoe PGE zany natolotra azy ireo ny fandehan-draharaha de afaka manao izy le hoe motion de censure fa tena ny filohan'io androm-panjakana misy tadidiko tsara tany Anosy be nanao kabary retany ren-danitra fa tsisy an'izany resaka zany de zay ngely ohatrany mety mety manamarina ihany le fanadidinana nataon'ilay rafitra tsy miankina anankiray tany ivelan'ny tany hoe Madagasikara de anisan'ireo firenena 10 aty Afrika stable. Ny olona ilatsaka ho fidiana aloha eto amintsika de fa misy vitany totondro vola daholo. Totondro vola. De fa hoe reto mahazo milatsaka, reto tsy mahazo milatsaka, de reto mahazo milatsaka reto efa azo vola. De fa rehefa tonga ny valitenana ny vanim-potoana anankiray tonga solom-bavombahoaka izy tonga zay amin'ny toerana niriny mbo atongavana de fa manaraka baiko izy rehefa aveo am'izay itiavan'ny le mpitondra azy zany no feo tsy maintsy avoakany eo la voix de 100 mètres ka ao anatiny io de mametraka tsika mijery ivelantsika raha ohatra ka ho an'ny olona tsy tena manakaiky mijery akaiky zany an'le toe-javatra de ohatrany marina le hoe misy stabilité politique tokoa eto satria tsisy migarigana ntsony ary mandany amin'ny fomba rehetra jerevantsika fotsiny zao ny président ny mpanina zao na ny mpanina teo aloha na mpanina zao tena l'unanimité nalany azy na le mpanohatra ary zany tena le fervent mpanohatra ary zany mahatsapa tena fa hoe kely aina kely tena aloha nanohana an'le olona lefa nahatrany amin'ny ben'ny tanàna zao de fa hoe samy mangina eto Antananarivo eto mijery le zatra fa nefa ny fantatritsika ny fomba nahatongavany le nafidianan'ny ben'ny tanàna io fa déjà eo zany izy Bruno Ramahenina zany hoe resaka tiana atavy zany na zavatra tiana roitana filazana fa misy crise eto tsisy crise zany fa ho an'ny zareo zany de tena hoe tena tsisy ny crise satria tsisy mifanoherana zay nefa zao mahita mihitsy fa tena fa ao anaty aty crise lalina le firenena am'izao fotoana zao tena mba eo am-pelatanana mafia aloha tena hitsy le fitenena le fatakiny ana fa tsy sarosaronana sy atahorana fa tena mafiano mitandrina ino mahatonga anao miteny an'izany no le tranga boinina ndray miteny boinina eo iny zany anankiray singa anankiray reny efa maro ny zavatra ilazana fa hoe tsy manaraka ny déontologie antsonony na ny resaka orthodoxie financière eto arany zao anga tsy manaraka ny tsipidalo mifanaraka am'izany tsony ny zavatra misy eto raha izytsika fotsiny ohatra vers les années 70 zany 49 francs malagasy na 50 francs malagasy ny 1 franc français am'izao tsika miteny zao ohatrin'izy ny 1 euro ny azy mijanona stable ihany le na euro ilazana azy na franc français ilazana azy na iny ilazana zareo azy de stable mipetraka amin'ny azy izy fa ny anao
no lasa nakany am'zay tsy alehantsony anatin'ny zavatra zay mitotongana tena ahoana moa fomba tsy misy fomba azahoana manarona an'io intsony raha izao zavatra misy eto zao de iny zany raha ianao no miteny ankehitriny hoe tsisy fomba anarenana an'io de manao zay akivy ny olona ihany zany satria ny olona mety mba manantena nareo mbola ivelan'ny fitondrana am'zao fotoana zao hoe nareo no hitondra vahaolana anarina an'izao zavatra zao mba redresser an'le pantile ndray satria de ahoana ohatrany ity zany tsy ho atenana de nareo koa mitena an'le izy hoe tena tsisy fomba tsony de raha mbola avec le même tête ziao am'izao fotoana zao raisitsika hoe gouvernement io tena tsy any io tena tsisy resaka hoe tena azo eterana sy atenana tsy any ahoana Bruno Ramahenina fa zadino raha ohatra ty fitondrana ity zany zao de hoe ny prime ministre io no ela teo amin'ny fitantanana indrindra na de nisy filohan'ny republika ary nanomboka tany amin'ny 4 jona tany amin'ny taona 2024 zany fa fitoana maheringarangidina izy zany zao tsy netsika mihitsy le prime ministre zany ika zany mbola miverina ihany am'le tary am'le loha hoe endrika na stabilité zany tena hoe premier ministre raha ozy ny teny vazaha zany inamovible zay zany le izy ka raha tao hoe mety hoe inamovible tokoa le izy arak'izay satria veritsika hoe tena tsy misy impile zay reo manimana tao teo zay na parcelle teo fa le premier ministre teo foana dia ngamba izy zany zao no mety ho faharoa amin'ny prime ministre anaty taorinan'ny Désiré Rakotoarjon de izy zao nanisany tena hoe mibatra ny record-ny mijanona tao mpanofatran'ny lokany Mazorif tao fa de ametraka tsika anatin'le zany économiste io rangaha io raha mifahalalako azy raha de formation kanefa ny raha ny zavatra zay iainantsika am'izao fotoana zao de tena tsy ao am'izay zavatra tena andrandraina sy antenena mihitsy tapitra lafy daholo resinao voatrany hoe ny société d'état rehetrarehetra inona daholo io zao ny jirama sisangamba ny tavela kalisy kosa nge Bruno Ramahenina ny mpiara-mio minantoka amintsika arabola nge ohatrany hoe fombolona tsaiko raha madika izy hoe manery atsika ihany hoe istahan'ny fanjakana am'ireo orinasa-mpanjakana io zany le hoe manao désengagement moa zany le fotoana azy tamin'le de izy hoe privatisation zany ka mety zay ngely izy de tsy ao anatin'ny lasitra efa lalana izorana na hoe tsy maintsy izorana l'izy no mahatonga l'izy hoe société d'état mety lasa makany amin'ny tsy miankana ka mety zay ngely izy de tsy de resitsika zao ohatra hoe ny ravitailleur en énergie ny jirama am'izao fotoana zao Saint-Pierre ty izy Manchester de efa amin'ny heritaona ano any amin'ny juillet amin'ny heritaona no tapitra ny contrat momba ny zareo de eny zao am'izao fotoana zao misy feo mandeha any fa efa lasa ngeza eto amitsika zany zao io société io fa miandry ny fataperan'ny contrat fotsiny de izy nefa ny facilitateur am'zany resaka zany gouvernement de avela zany misy zavatra hipopoka eo ietsiketsika eo miana de io mietsiketsika eo daholo zao le mpiasan'ny anao anatin'le zavatra de hoe mba tsy homena an'le vahiny tsony zany dissuadena anakivinany reo le mpampiasan'io nitondra an'ireo groupy lafo vidy be tsy fantatra anan'ireo ny ana hoe mba tsy verenany hoe amin'ny fitantanany io tsony fa de hoe bon aloha anja zay eto amin'ny tanàna zany fa efa defa zany ataontsika hoe karazana manao état de lieu ianao zany ao anatin'le izy ny vahoaka ohatra ny indirectement ianao zany ohatra ny hoe mametsiny any ve zany ny vahoaka satria tsika zany pays démocratique fifidianana no ipetrahan'ireo mpitondr'ireo zany de zany zavatra resanao zany ohatrany hoe tany alohan'ny 2024 talohan'ny 2024 taty amintsika miteny zao de fa resahana zany de ohatrany ao ambadika eo zany ohatrany teteny ve zany Bruno Ramahenina hoe mametsina an'le vahoaka ianao zany le vahoaka mpifidy ianao zany hoe fa ity zao fa efa tsy andeha amin'ny loniny ity nefa mbola omena fahefana ihany ka raha resitsika zao hoe nanam-piniavana ihany le vahoaka raha jerevantsika ny etsika fotsy 2023 tena nanam-piniavana ihany le vahoaka ny andeha anova fa ny ampopoan'ny maro tao anatin'ireo le candidat latsaka tamin'izany izy 12
no tseny tapenana tao anatin'le izy raha ohatra ka tena hoe nametraka kandida anankiray izy fanandrana tamin'ny fanjakana io zany iny maromarona fa efa tsy teo io fa disuadena zany sy anaritra teo de navela anana ihany de aveny efa nikivina de hoe antsika tsy milatsaka anana fa tsika tsy hanao propagande fa tsika no hibokotean'le fifidianana sy sisa tanatin'le zavatra ka ny vahoaka moa fe manapidin'inona rehefa le olona zay latsaka mihitsy no tsy vonona ao anatin'le zavatra inona tsy navonina azy tsika mahalala fa ny ambadibadika any mety misy zavatra hafahafa ihany raha ohatra manao metsoromianotra manona zany Bruno Ramahenina raha hatrany amin'ny taona 70 zany efa 10 taona mahery aty zany zao de hoe betsaka tao etsy-bahoaka révolution fitakina sy ny sisa de tao tsefatsefany tao zany mbola misy an'le hoe fianam-pirenena forum national etsetra de tsy navitana tena hoe nametraka tena firenena tsika zany zao lasa ohatrany hoe mijery an'le zavatra mitranga ny ivelany any ohatrany hoe marina moa fa tsy fampitaly izy fa tsy Burkina Faso zao de efa ikakana mihitsy zany taloha Burkina Faso zao de tany Rwanda mason'izao tontolo zao de Afrika io hoe tena manao dignadava mihitsy Rwanda ao anatin'le fandrosoana de zao lasa any Burkina Faso ndray masony rehetra marina aloha fa tamin'ny fomba hafa ny karan'ilay mpitantanao atao hoe Traoré Ibrahim zany teo amin'ny fitantanana fa vao tamin'ity herinandro ity zao nisy fitokanana kianja tamin'ny 4 aogositra teo kianja vao navozina ohatrany tsika zany zao kianja bary samy mba navozina zao fa ny zao tonga de homologué ireo star eo zany hoe ireo mpilalao baolina kitra sagnany aty Afrika zany tonga tao daholo zay mako zany le resahany hoe ireo etsy-bahoaka ireo fionana samihafa everina fa hoe anavotana an'ity firenena ity zany de inona fotsiny zany le izy ry Bruno Ramahenina natao fisarasarana gâteau ly saony olona marionnette ny betsaka amin'le mpiatsehatra politika marionnette zany hoe tena le essence n'le atao hoe politika mihitsy zany lasa tena any miova any tsy tena olona tena niofa raha mba nanao nianatra politika nanao politika tena hoe mipetraka amin'ny tena mahampany politika azy ka mahalala ny tantara fanaovana politika raha tsy mahalala tantara ianao tsy tokony hanao politika tantara koa nefa nos ancêtres les Gaulois no ianarana kinaro molo izy anigny zany ka nos ancêtres les Gaulois zay lo zao mba atao hoe mbola ambokambony kely tamin'ny fotoana mbola nianarana de hoe mbola manisy sombony kely varavety mbola tavela mbola tao anatiny ihany hoe nisy an'izany ihany zany fa tsy fa ifadino zany fa ny eto amintsika zao de vazaha fotsy nisy olo vazaha mainty zay ny eto de izy le manaiky ho volavolaina sy ho lalovina amin'ny zavatra iaro ny tombontsoany io tsy voatera fomba alefa am'izao fotoana zao karazana de intox zao le alefa am'izao fotoana zao hoe ka frantsay manao zay fa za mahita fa resaka vola dôly am'izay zao ny miady eto amin'ity firenena ity ka zay olona afaka miaro ny tombontsoany am'izay resa-bola zay dia izay zany mahazo toerana ao anatin'le izy zany hoe tsy mety amintsika zany sa tsy natao amintsika tsy ampandrosantsika le hoe démocratie ity zany Bruno Ramahenina satria raha vao resaka vola zany efa misy fanoliana kely zany efa tsy ao anatin'le démocratie intsony zany raha fa tena dinihana raha mianao zany hoe tadidy tsara nisy mpanao politika mbola eo izy tsy manina moa miresaka satria reny zany efa hoe ataontsika eo amin'ny détail efa miresaka izy ngiaratsira onona tamin'ireny fotoana reny hoe aza mitetateta milatsaka vidiana raha tsy manana efa miteneny mihitsy tsy manana moyen anao zany ohatra hélicoptère na roplan na vola ohatran'zany efa zany zao ny famaritana ny atao hoe raha irotsaka vidiana de mila manana an'zany de ohatrany hoe manamafy azany de jereo tamin'ny fifidianana farany teo reny zao nisy kandidany teo sy kapiditra hélicoptère fa nilana vanina izy tsy mahazo mampiditra an'io anao fa zao misy ary rehefa nahatonga fa tsy ny montena le hélicoptère zay seka ho ampiasaina de naverina fotsiny nefa rany fifidianana moa tsy nisy raha tolo ho nampiasany azy zany anatin'ny zavatra zay ka izay resaka anan'izay zany tena hoe za zany nametraka an'izy hoe saritsariny un semblant d'élection atao eto amintsika am'izao fotoana zao zavatra tsy lazana mihitsy hoe itonga atsika makany amin'ny fanovana marina ve izy ity ohatra hoe zavatra efa vita fa hoe natao forme le atao am'le saritsariny moderne de sarona ambany zany hoe tsy atao magaga mihitsy zany raha ohatra ka miteny le olom-pirenena tao ao sy mbola eno ankehitriny hoe le politique
ny fahaliovana politika de normal mihitsy le réaction le ana kanefa niny aintoko salefa le avy am'le miaro tombontsoa iny mba amora ny fandraisan'le gasy hoe zay raha ngaleo zay tsy anatsony fa zay leo nefany amin'ny fotoana iny zany mipetraka foana s'installer foana le zavatra zay tian'le olona reo atongavana zany ao anatin'zay anarisaka zay ianao ilaza amin'ny namana Roland hoe iny tsy mitapy ny orombe rehetra iny zao ny sinoa mampiasa azy mamboly azy ary de afafy amin'ny hélicoptère amin'ny roplanina ny vo zay ovolena ty ambany ity bekily be any faritry bekily sy any iny zao ny resaka voanjo sy ny katsaka avany tena tonga de ny sinoa manontolo tonga de mirekitsy ahoana mahatonga zany isika ny valopolo isanjaton'ny malagasy dia any ambanivohitra mba tsy lazany hoe tantsaha itsika de olona hoe pays à vocation agricole de ohatrany hafahafa-pika zany satria raha ohatra tsaroko tsara tana isan'ny nanenjehana le mpitondra teo aloha marikaravalomana de le hoe isy fikasana iara-iasa tamin'ny zareo coréanina tatsimo anatin'le orinasa to hoe da corporation nanao volonkatsaka tamin'le toerana zay resahanao zany any amin'ny fahatry orombe any de ohatrany tonga de zany isan'ny tarika ny firodanan'ny fitondrany zany hoe fa zao de ankehitriny zany nefany jerepotsiny zany jerepotsiny tannalavony zany zao raha ohatra ka raisitsika zany zao hoe maninona raisitsika hoe tonga hatrany amin'ny fiangonana iry andrano velona makany Kazobe iny zao 40 kilomètre angamby izy io misy an'io andrano velo nahavitan'ny sinoa fiangonana goavana be mihitsy io ary ny ekizy temple moa zany temple ary risa temple bouddhiste ary ny ekizy zanagasy eny amin'iny manodidina iny no folanao misy mitovy tsisy hafa amin'io any Moramanga mba anaova loatra koa de efa misy piso reny ankizy reny ka na mitsoko ao ary de hitany zareo localisé avy hatrany de efa nomeny volany ray aman-dreny le zaza reo zany mba anany de hoe efa rehefa miainanao zany zany Bruno Ramahenina de hoe le kolotsaitsika ny may izy atsika efa potehana tsikelikely itsika ity zany raha zao no mitohy raha miainanao zany de anao ohatran'ireo le totsika hoe indizena ny Australie zany efa kisakisaka moramora na ny tsy haiko hoe ny porosy tany amin'ny Amazonie sy ny etcetera zay ny afaratsika ity io za aloha eto ana mba raisiraisy fotsiny ohatrohatra zao hoe manahoana zao ny amin'iny faritra akoron-drano rehetra iny eto Antananarivo renivohitra sy ny sisina digy rehetrarehetra vo natao iny reo bypass reo izy daholo ny tompon'ireo nefa rany tanimbarin'olona reo manana tompony daholo reo gasy tena telatany zanatany atao ana fa efa ananganana zavatra hafa daholo izany manangana azy de atsika manana samy mandeha mitsangatsangana le gasy mivoaka sy miditra amina ohatrany hoe trano eny zany efa ivelany fotsiny le fa arataratasy zany zao efa afa ny tompony assession zao ohatra aty amin'ny Maquis de Madagascar eto Andotapenaka ity manomboka assession naninanao de hitanao maratrany mivoaka hatrany amin'iny mahazo nampotro manjaka de ny sisina any efa tapitra remblé daholo izy manome alalana le remblé azy tsy maintsy autorité gasy aloha de ahoana ny fomba azahoan'le olona nanao an'le remblé azy satria misy zavatra efa vita paikady any ambadibadika any tsy afaka miteny tsony ianao ny afarany tia Antananarivo renivohitra de iny miakatra ny Andohalo iny angamba sisa ny mety hoe originaire fa ny akoatran'izay za mino maromarona fa efa io atao anatin'ny 5 taona zany reto amin'le makaty ambany Analakely sy manodidina azy aloha rehetra reo tapitra mety hoe tsisy any gasy tsony reo lefa avy eo de rehefa tena mihetra ny gasy dia gasy ny malagasy sy ny tany zany zay moa le hoe tanindrazana zay de tena mifamatitra mihitsy zany io ary ny fomba mampanao ary tsy eto voatany ihany fa any amin'ny toerana rehetra tena hoe mifamatitra ary matety ary rehefa misy kabary atao amin'ireny fanomezana titre any iny de hoe ny gasy de ampiavanina amin'ny taniny zay foana zany le resahana eo ay zany le zany resaka fampandrina dresa fotsiny daholo avokoa Ramahenina fa
fa vita kajikajy any ambadibadika any io zay mahatonga anao teny tary aloha ry hoe mafia mihitsy zany mafia io tena fa resaka fananana mihitsy io fa de bon eto anie na ny tanyrazan'olona fasanrazan'olona raisitsika zao le zatra ady tamy telma tery tanandrano tery firy taona ny ady tamin'iny efa vita tapitra ny procédure mbola miverina case départ indray le zavatra lefa aveo trotrakatramin'ny tompotaniny de zay fasanrazan'olona efa eo teo mandritra ny 20 taona venana de voilika eo fotsiny comme ça fotsiny hoe isolé ao io de zany singa rehetrarehetra resanao zany procureur mahenina de mahatonga le fanontany ty petraka hoe faible ona ianareo moa zao tsy fata hoe kalifianao anatin'ny mpanohitra nareo sa ao anatin'le atenatenanareo sa ao anatin'le hoe manohana ny fitondrana satria misy an'zany zavatra rehetrarehetra zany hoe raha ohatra zany mpitondra fiarakodina moto de misy an'ireny le hoe voyant reny eo amin'ny tableau de bord menamena be daholo zany zao le izy hibrenao de nefa ny aty amin'ny fanoherana na ny ivelan'ny fitondrana zany ohatrany tsy haiko hoe ankona koa ve zany satria na ny mpoma fitondrana ary zany de efa manesesy mihitsy ry amin'ireny tapazotra social Facebook hoe faible amin'ny mpanohitra tsisy atokona tsisy ohatra zao zany mandeha semblant d'opposant aloha mibetsaka amin'le resaka fanoherana za tsy milaza hoe tsy misy fa misy tena fervent mihitsy eo fa tonga de tangorona ny sasany le izy c'est semblant d'opposant zany mahita tompotsoko zany semblant am'le zavatra irako reo avery endana anany de misy démocratie eto mahazo tompontsoa ry ambadika re ka zay ametraka lizana hoe zay aloha anatin'ny vondrona panorama kivy avy zany igny olona mahino jerenle sike zany ny réalité zany ny zava-misy zavatra mariny tsy misy ananany zany fa misy olona mahazo tompontsoa manokana any ambadibadika any ao hitemporisena le mety hoe dynamisme le rigueur sy le dynamisme reto fanoherany reto mba isolena ny tête tsirairay misy tête tena hoe irréductible ao de reo zany ahoana ny fomba anakivinan'ireo de mody hotronony izy ao anatin'le zavatra fa efa zavatra makany fantemena azy le zavatra zay atao lefa aveo de iny moa lefa aveo misy totondro vola kely manaraka makany am'posiny reny le alina reny de misy tonga de mangina tapoka vo zaitra mivavany lefa zay zany mety mahatonga any satria tsaroko tsara le zavatra nytenenin'ny prime ministre Pierre Nation ndre matotsay Christian hoe nareo vao mihetsika de efa hitanay vao mazao nareo de efa fantatray zay zany le mahatonga zany hoe zany mihitsy io zay aloha zany zao amaly amin'ny fanontanianao teo hoe resaka hoe nareo fe fanoherana sa mpomba amin'ny fanjakana zay aloha zany raha ny statut misy ny panorama ny KMSI niaraka amin'ny panorama ao anatin'ny groupe panorama zany zay mpakady anorenana amin'ny Madagasikara dia opposant zahay fa zay tsy anao an'le opposition hoe andeha tarika an'le vahoaka fa ho atsatsika ery nefa fantatrao fa olona fa izany no ataony eo fa navita nanangana matsy ny folo augusta anao tsy zany le hoe diabe tary de tsy anao an'izany tsy tarika zavatra atao ohatra an'izany fantatra be dehibe reo ny ana teo de matimaty foana amin'ny napa fotsiny daholo le olona ao anatin'le izy fa de ny hoe ny zavatra apetraka ao anatin'le zavatra de hoe mila paikady mila stratégie le izy ka zahay tsy anohatra be fahatany fotsiny an'le zavatra fa zay kosa aloha tsy angina eo anatrehan'ny marina sy ny rarina nareo zany zao le hoe mila verina ny adihevitra de miaingy amin'ny hevitra le izy miaingy amin'ny hevitra le zavatra mandeha amin'ny resaka adihevitra de alo eo ny fanao lobarendasy eo bito zany ny vary sy ny tsy parifary ao anatin'izay resaka nareo de misy hoe ny fahakana fahefana de anatina fifidianana zay zany anatina fifidianana fivanana omanina fifidianana omanina melo ary le lalam-pifidianana zany le lalam-pifidianana zay nena tany amin'ny panorama namanareo anao de nanana texte efa 601 article raika asienjato article tao anatin'io tsy constitution fa code électoral tam'ireny fotoana reny de ireo zavatra reo efa nyreactualisena zany mba hoe ifanaraka leo mba inona ny mahatonga anareo hoe anao le proposition mba tsy verimberena mba tsy verimberena fifidianana tsony de ohatra ny baiboly io zany hoe ijeriny exodus tsika de tonga de fa fantany inona ny zava-bolazany exodus de le olona sisa anaran'olona ho apetraka am'le rafitra zany sisa no tsy
fiananatsika am'izay fotoana zay fa ny votoatony zany de efa mipetraka ao daholo rehetrarehetra tsika mako zany zao isan'le hoe ny manao fifidianana fahavaratra voatsinjo anatan'zany hoe ny fifidianana atsika tsisy daty fixe ohatran'ny amerikana isaka ny 4 novembre de manao fifidianana fa ny tsika aléatoire be zany mandehan'ny fifidianana zay aloha ny zavatra nisy tsika de commune zao am'izao fotoana zao misy PDS mandrakizay fa tsy misy hoe mba voafetra ao anatin'ny fotoana ny hoe ohatrany Tatsiamoramanga zao nandritra efa mandafy folo taona tsisy mera voafidy taona tany mahajanga mitovy am'izany koa mitendrena gouverneur le maire de PDS mandraprava mihitsy izy Fort Dauphin zavatra tsy tokony hitsangy zany fa de zany zavatra zany tena tsy tokony hitsangy zany tsy tokony hitsangy intsony zany fa hoe tapitra rovina no mandany ty olona tya de rehefa tonga ny fotoana ina efa fanarahana texte fotsiny sisa no atao mandrapatonga ny zavatra inona voalaza aty de tonga de any de hoe ahoana le rafitra manao an'izay zavatra iza le olona apetraka am'izay de am'izay fotoana zay no jerevana le olona tokony hipetraka am'le toerana fa tsy hoe efa eo am'le an'eo vao hoe zay ro ty akanjoko ty raha ty misy lamba de zay ro mifanaraka am'ty revoko ty le izy de atao arak'izay mahafinaritra anao sy mahadevolana sainao defa veo vao hoe ahoana izy de bon ka zany no mahatonga le resaka hoe zahay de tonga de code de 601 article code de 601 efa tombo kely moa le izy tateorina satria ny anampy anay nisy organe anankiray indray nanampy anay tao anatin'le izy ny tsy taditoko mihina zay nanativina anay de lasa efa niakatra any amin'ny 627 tany hoany le izy tao après an'izay de kanjo moa le fifidianana tsy natao de arak'izay tokony anan'le izy fa nijirizirinrery le nefa tokony nentina débat le izy zany hoe reto ny zavatra voavolavolana taty amin'ny panorama de ahoana no fiaratsika nyty am'izay mba havadika ho lalàna le izy de lalàna tsikidikity ohatran'le lalam-panorenana ihany hoe mila manana solobava mahoky nareo mila manana zany nareo vo atafita zany volenao raha mahenina raha ohatra satria betsaka ihany ny zavatra nykena sy ny fanarahana ivelan'ny rafitra misy tsaroko tsara tao anatin'ireny fandaminana ny ataontsika hoe nandaminana ny sortie de crise efa tonga teto daholo filoham-pirenena taloha ny ankehitriny sy ny tamin'ny fotoanandro nisy zavatra ny soniavatra article teo amin'ny roapolo teo eo tery amin'ny CCI vato efa natao natotra misy komity mpanaramaso ny fampiarana an'izy tsy haintsony le izy nanapetraka any anaty tiroara le mbola mifoazana reny any anana fa de iverina fa hoe dingana azahoana mandeha makany amin'le fanatanterahana zay zavatra efa mivolavolaina tam'izay teny CCI zay vahintsika rehefa atray antotsika rehefa veo Bruno Ramaina fa tsy maintsy manontaniana aminao satria tsika am'zany am'izao fotoana zao de ao anatin'le hoe efa ao anatin'lay savaranandon'le fihaonana tapiny amin'le fivoriny sadeky mampiatrana zany Madagasikara efa andeha moa zany nomboka tamin'ity herinandro tya fivorina ataontsika haut fonctionnaire ary efa vita ihany koa ny famindrapam-pitantanana amin'le hoe Madagasikara zany zao anisan'ny mpitarika an'le hoe karazana reo le hoe anao an'le drafitra ho tanterahana ao anatin'ny marapatonga ny 3 manjalana secrétaire général ny ministère andrarambahiny moa zany zao no mandray tanana an'izy io fa antiko tenina fotsiny anatin'ilay fihaonana sadeky fitondrana ankehitriny moa zany tonga de azo lazaina fa mively amponga mihitsy eny atafitrano milaza fa de fombiazan'ny diplomasia malagasy nafahana mampiatrano an'izany ary ny zavatra rehetra miseho zany ivelan'ny fitondrana na ataon'ireo olona ivelan'ny fitondrana de hoe hanakorontanana mba tsy hatateraka anty fiaonambean'ny sadeky ety nareo amin'ny KMSI manoloana an'le izy zay aloha zany zao de mametraka an'le izy hoe tena tournante ny fitantanana ny sadeky de torony Madagasikara zao ao anatiny zao vanim-potoana zay somary mifamaofao be igny any eto amin'ity fireneny ty zao le mpitondra ankehitriny na tsy io zany de tokony mandray na tsy izy arany teo de tsy maintsy nandray an'io zany tsika raha ny tokony ho izy raha tsy hoe ngany lavolefina hoe action ndray ohatran'izay nitranga tamin'ny président Marc Ravalomanina tamin'le fotoanandrony teo aloha na tonga azy niala teo fitondrana iny de hoe fa tsika zany zao de hoe raisinay io fa nany de amin'ny antsonao hoe misy stabilité de bon le fasoara le stabilité fa ilainy io fa iny zany tokony ararotina ndray ve zany le fampiatranonan'io amin'iny satria tsika zany zao raha nimasitsika eo anatrehan'izao tontolo zao de tena ohatrana ratsy hoe eto zany hoe misy mpitondra tsy maharaka nin'iny ohatra tao anatin'le boina affaire boina zany de hoe tsy maharaka an'izany na premier ministre na filohan'ny république de ohatrany hoe resaka la boina aloha ianao de tena ho za hoe resaka ridicule zany zahatra tena tsy tokony tombona mihitsy zany aizany raha tsarotsika le 75 kilo d'or 73 kilo d'or retany efa any Tuléar le roplanina nitondra azy teto
tato aloha de fa ny contrôle efa zara raha nisy contrôle araka ny nampihana ny jiro sy ny sisa de sy niasa ny caméra de surveillance tam'le hoe soi-disant fisavana tonga ny Tuléar le de directeur ny ACM efa tany Tuléar pour hoe soi-disant nanao vacances de fanojo de hoe eo ndray vo hoe ty roplaniny ty ane ka andeha ho any Afrika Atsimo de hoe karakaraina tapaka ny normalement reny misy signature ny PM ary tsy maintsy au courant n'iny ny président de la République vao mahazo mivoaka ny territoire le roplanina hoe iza daholo ny ao inona ny entiny anao inona any izy izy moa roplanina tsy nandalo teto fa tany ivelany tany de mety de zay izy hoe tsy nandalo teto kanefa ny mivoaka eto ny taratasy ary ampiasain'ny olona am'izay itiavany azy any le taratasy ao anatin'le izy fa de efa mandeha moa zany ny fanadihadiana zay ataon'ny FBS ny karazany any sy lesaka momba an'io de ny any eritreretina ny aiko kely fotsiny satria ohatra nefa ny anticiper ny présidence sy ny instance mpitsarana teto amitsika le izy de aveo lasa principe de la chose déjà jugé rehefa aveo raha ohatra ka izay fa za aloha mametraka an'izy hoe be loatra le intérêt international indrindrindrindra fa ny bekitana reto américaine reto no voatotohinao anatin'ny zavatra io de tsy ametraka any fotsiny hoe any fa mety ho raisiny zareo sur le plan international ny fikarakarana zavatra aloha indro moany fa efa mino fa efa mandeha ny any amin'le zatra de tsy anticipe tsika fin kely ary de maorin'izay tsika mandray ny antso ihany koa raha ohatra ka manan-javatra mba ho resahana na fanamarenana fantarina amin'ny vahiny ny piaino